Lohevitra izay nimpanan'ny Knowledge Fire karakarain'ny banky iray isam-pirenena ny sehatry ny angovo izay misedra olana sakana maro. Fotoana nafahana ny ady hevitra ihany koa ity fotoana ity mahakasika ny vahaolana entina hanatsarana ny famatsiana angovona ny herinaratra eto Madagasikara. Fanampanazavana. 700 ny tany fananany olona herinaratra eto Madagasikara. Maro ny olana izay sedran'io sehatra io. Anisan'ireo tompon'andraikitra izay nanao famelabelarana teny amin'ny banky iraisam-pirenena androany ny administrateur délégué Anjirama. Tamin'ny volana febroary lasa teo raha nambarana dia 404 ariary ny litatra ny vidianan'ny Jirama gazoil raha toa ka mbola 503 arivo ny vidiny teny amin'ny tompy fivarotana solika noho ny fifanarahana efa nisy teo aloha. Efa nisy ny andro-tolobidy vaovao natao ary ny 30 martsa ny dépouillement. Tombony ho azy aloha zany dia ny tena azo antoka dia tsy maintsy hoe azo mora no ny any amin'ny pompe ny Jirama contrairement ny teo aloha. Satria teo aloha zany nandoa 30% plus ny any amin'ny pompe ny Jirama tamin'ny fividianana carburant. Dikan'izay zany dia azo tombony be tsika zany amin'ity le appel d'offre sy marché vaovao ty. Eo amin'ny resaka rabola dia tsy nisy ny commissaire au compte nandritry ny 2 taona teo anivon'ny Jirama ary efa nisy ny fepetrany raisina anarenana izany. Exercice 2014 zany ny farana ny contrat ny 2015 mbola tsisy. Dia vao teo zay tonga teo zany vao nirecrutena le commission au compte. Fa miasy izany zao fa mbola manana. Hoe ny zavatra tsy vita tsotsotra angetsiana ka hoe tonga zay ny asa dia ny taratasynareo misy procédure. C'est pour ça que tant de millions pour faire les Ny adera izay misehatra amin'ny fampiroboroboana ny herinaratra any ambanivohitra dia nanoro-tsoritra fa manana hevitra maro izy ireo saingy tsy ampy ny enti-manana. Vahaolana arosony maro ihany koa ny fampiasana ny angovo azo avoazana. Nasiteny nandritry ny fionana androany ihany koa ny andraikitra raisiny banky iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny angovo, anisan'izany ny tetikasa pagose ny gouvernemanta malagasy izay tohanany.